Izao tsika miditra amin'ny tapany fahatelo farany hamalentsika ny fagnontaniana hoe marigny ve ny voalazan'ny baiboly ny amin'ny lasa sy ny amin'ny hoavy. Zegny hoe zegny amin'ny tao tapany fahatelo farany tao zegny somary lavalava nefa zegny ahaizantsika sy ahitantsika zavatra maro mba hahafahantsika hiomagna tsara ny amin'ny avy Jesosy Kristy. Ary eto tsika magnamarigny mety hampioriny ny finoantsika hoe tegna marigny raha voalazan'ny baiboly. Itsika zegny tonga dia hizaha amin'ny resaka faminaniagna. Momba ny faminaniagna zay voalazana baiboly. Mariny fa zavatra faminaniagna zegny dia dikan'ny faminaniagna dia fahaizana mialoha zavatra mbola ho avy. Zegny atao hoe faminaniagna. Fahaizana zavatra mbola ho avy nefa mbola tsy tonga dia fahay. Ary ny baiboly efa ela be ny nanoratana ny baiboly. Dikan'izay zay zavatra efa voalaza agnatin'ny baiboly ke nitranga tafarany isan'ny baiboly ke tanteraka efa voasoratra agnaty baiboly. Zay atao hoe faminaniagna. Marigny zegny ny dikany. Ary hizahavantsika keto zegny hoe ino aby misy zavatra efa voalaza agnaty baiboly ary porofontsika raha tantara amin'izay. Avy tafarany isan'ny baiboly le tantara vao nitranga dia zahavantsika agnaty baiboly hoe tegna mitombiny sa tsy mitombiny. Amin'ny alalagna nofy zegny ny faminaniagna zavantsika eto fô tsy teny ny mpaminagny ny vatagna. Izay nofy zay nasian'Andriamanitra tamin'ny alalany olo samy hafa. Nofy ny amin'ny bokin'ny Daniel zegny ho zavantsika. Marihiny tsara fô ny baiboly raha dia efa magnambara fô ny nofy araka zay reto le nofy tantarentsika ireto nofy reto izy dia tsy maintsy ho tanteraka. Zegny hoe zegny amin'ny nofy roa zavantsika reto zegny hoan'le partie efa lasa moa zegny dia efa tanteraka zegny dia efa marigny zegny. Raha mbola misy zegny zavatra voasoratra ka nefa mbola tsy tanteraka dia zegny tsy maintsy ho tanteraka. Daniel toko faharoa andiny fahadimy amby efapolo tapany farany milaza zay mitsy hoe tsy maintsy ho tanteraka ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy, marina ny nofy ary tsy maintsy ho toa ny heviny. Zegny hoe zegny zay hevitry nofy zay hizavantsika keto reto nofy roa samy hafa reto tsy maintsy tanteraka ny heviny. Rehefa ten'Andriamanitra laza zay dia tsy maintsy tokoa. Ten'Andriamanitra dia toa. Nofy roa samy hafa, nofy Nebukadnezara zavantsika dia nofy Daniel koa zavantsika. Daniel toko faharoa andiny faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Raha fitiniky fohifohy moa aloha ny amakiantsika ny teny tamin'ny fotoagnandron'ny Daniel zegny, tamin'ny fotoagnandron'ny mpanjaka Nebukadnezara nanjaka tany Babilôna dia nagnofy izy dia nisy nofinazy tsy hainy nampatahotra azy zegny le nofy ary fantany fô nofy misy dikany dia nampagnantso olon-kendry, piskidy regny moa zegny karazagna mahay raha tamin'olo taloha. Zay no atao hoe ny Hendry, ny Kaldiana nantsovigny aby regny koa misy raha pisepasy regny fagnontaniagna dia navory zany zareo jiaby maneraka ny tany jiaby fehezin'ny Nebukadnezara. Nagnontaniany Nebukadnezara mpanjaka hoe zaho izy lahaly nagny nofy ary mampatahotra zaho nofy anahy ke tsy haiky dikany. Dia zovy aminareo zegny mbo afaka magnambara le nofy sy ny dikany. Dia tsisy nahavaly boka. Kofa tsisy nahavaly igny dia nagnontany zegny zareo hoe ambara malôha nofinahy dia anjaranay zegny magnambara heviny. Zegny volagniny ny piskidy sy ny Kaldiana sy ny olon-kendry sy ny ombiasy. Ao izy mpanjaka fa za tsy hivolagna le nofy ary le ty tokony efa mahay ino raha nofy anahy, ino raha nofisiko dia ino koa heviny fa za fa nimara tamin'ny nofy za nagny nofy. Tsisy olo nahay boka. Dia vignitry amin'izay mpanjaka izy kofa vignitry volagniny tamin'ny fehiny miaramila fô aripa nagnamboaka didy izy nisoratany didy magnirika fô aripa ho vono aby olon-kendry sy piskidy sy ny ombiasy ny Kaldiana jiaby regny moa tsy mahay raha. Dia tafaboaka zegny le didy dia losogna amin'izay zegny mpifehy miaramila handeha tanteraka baiko. Dia izy kofa nandeha ndraiky niharo tamin'ny Daniel satria Daniel mba anisan'ny olon-kendry zay olon-kendry ny mpanjaka tamin'ny fotoagnandrony. Dia ino mantondiana efa zao ny antondia hoe handeha niripaka noho ny antony zao. Izy Daniel fô azafady aloha fô grave raha hitsambona azy zegny anoho za mbola hangataka helo izy ameo andro hely zaho izy handinihako hangatahako amin'Andriamanitra zay vavahako handinihako ny dikany nofy zegny. Dia ary anaho izy satria nampifehy miaramila aby iny mbo tsy dia sitrany loatra ny hahafaty olo aby io. Dia aho izy olo fô ary ndao ary anao
nody zegny Daniel dia nikoragna tamin'ny gamo namany tao izy. Misy gamo telahy ndraiky namany fahazegny ery Anania sy Misaela sy Azania. Ny afantarantsika azy zegny mbola re ihany moa zegny amintony tantara fa ve lasa misakasadraka Abednego izy re telahy. Dia avy lagny Daniel fa zao raha ataon'ny mpanjaka aminay olon-kebry sy ny olo jiaby pisikitsy ny karazana ke ndotsika hivavaka amin'Andriamanitritsika hangataka famindram-po aminazy mbo hampafantarantsika le dikan'le nofy fa ho ratsy raha atao. Eko fagnanibako zegny nivavaka zegny zare dia nanandry tamin'ny aligny nambarin'Andriamanitra Daniel amizay zegny le nofy sy ny dikan'le nofy ka ho fitakandro nda Daniel nda nivolagna tany amin'ny ny olo mpifehy miaramila io nivolagniny tamin'ny olo fa hento amin'izay za hento amin'ny mpanjaka agny andeha hivolagna le dikan'le nofy. Dia kofa nagnaniny hentiny olo tany bako Daniel dia matagny izy na mo mahay dikan'ny nofy zegny volagnin'ny mpanjaka tamin'ny Daniel zaho izy tsy mahay zegny amin'ny olombelogno za fa Andriamanitra mampahalala, Andriamanitra mahalala zavatra rehetra dia izy no mahalala ny hevitry nofy dia izy no nampahalala ny hevitry nofy ary tantareko izy mpanjaka zao raha nofinao hoy izy anaho izy nagnofy nisy olo sarivonga olo nitsagnana talohaka anao dia io olo izy lohanazy loha volamena tratranazy tagnanazy volafotsy boko anazy sy amidilagna anazy regny varahiny aveo hongotronazy jusque amin'ny fiainana hongotronazy zegny hongotronazy vy dia ambanimbany amin'ny farany ambany amin'ny fiainana hongotronazy ireo zegny vy miharo tany zegny nofinaho izy tamin'ny mpanjaka gaga mpanjaka tegna hena marigny ho zavantsika ty amizay boko hevitry le nofy avake. Dia misy koa zegny tafarafara mbola boky Daniel nagnonofy reky Daniel mihitsy zegny nagnonofy agny amin'ny Daniel toko fafito dia mbola zavantsika le nofy Nebukadnezar teo vakintsika le Daniel toko faharoa andiny faharaiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo zay magnazava zay nofy tantaraiky zay fô tsy raha angano raha tantaraiky zay fa raha tegna voasoratra anaty baiboly akato. Daniel toko faharoa andiny faharaiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianao ry mpanjaka nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray. Izany sary zany dia lehibe sady namirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehiny dia nahatahotra. Ny lohan'izany sary zany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahiny, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Zay zegny raha tantaraiky tegny. Dia any amin'ny Daniel toko fafito koa zegny nagnonofy koa Daniel ndraiky nagnonofy misy biby efatra miboaka avy tamin'ny ranomasiny, biby efatra samihafa. Dia ny lion izay nisy elatra hozy izy voalohany dia natany nitsangana karaha fitsanganan'olombelogno ary nanana fon'olombelogno dia niboaka nagnaraka azy koa fa tafiboaka lion niboaka koa ny berla zany azy zegny hoe orsy zay nisy taolantezagna telo teo ambava nanifiny hozy izy tambavandraha zegny nisy taolantezagna telo zay misy heviny aby raha jiaby zegny zay moa zavatsika vafara avake. Dia biby fahatelo niboaka avy takao izy dia léopard zay nanagna elatra hozy izy. Ny léopard nanagna loha efatra nanagna elatra zay zay nofiny Daniel fahatelo. Dia biby faefatra farany izy dia biby mahatsiraviny sady ratsy tare tsy hainy ary milaza azy hoe biby na biby torotro azy tsy hainy. Biby mafy vy managna tandroko folo hozy izy, managna mify vy, managna angofo varahiny volafotsy. Zay zegny nofiny Daniel zegny any amin'ny Daniel toko fafito andiny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia niteny Daniel ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra efatry ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery aho ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ilan'ny tenany sady nisy taolantehezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao no voalaza taminy: mitsangana homana nofo be. Ary noho ny afaka izany dia nahita aho fa indro nisy hafa koa toy ny léoparda izay nanana ela borona efatra teo an-damosiny ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Noho ny afaka izany
dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alinao ary indro ny fahaefatra biby nahatseravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana nify vy lehibe izy mihinana sy nanotahota izy ary ny sisa tsy laniny dia nihosohosen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Zay zegny le nofy le tantaraiky takeny zay le nofy Daniel le zegny izy biby efatra regny baka avy tamin'ny ranomasina de raha zahavantsika zegny izy io ho zahavantsika tsirakaraka amizay baka hevitry izy ve raha tegna dinihiny zegny nofy io mbola raha raiky fo ny hevitry nofy agny amin'ny nanofosiny Nebukadnezara io sy nofy nonofisiny Daniel io araiky fo hevitry izy ary raha tsara marigny amin'ny baiboly raha vao misy zavatra raiky miverigny indroa de zavatra tsy maintsy tanteraka tsy maintsy tanteran'Andriamanitra zay raha taditsika agny amin'ny fotoagnan'androny tamin'ny mpanjaka Pharaon tamin'ny fotoagnan'i Josefa nanonofy Pharaon tamin'izagny nofy anazy aroa samy hafa fa mitovy ny heviny nanonofy izy tamin'ny voalohany de nisy aomby fito matavy de nisy aomby fito mahiao de aveo koa nanonofy koa salombary fito namokatra de salombary fito tsy namokatra zay zegny mitovy dikany hevitra roy nofy roy ary tamin'izay nambarany Josefa ny heviny ary raha vakitsika ny tantara de tanteraka tokoa zegny le hevitra le lazainy Josefa tamin'ny androny zegny hoe zegny amin'Andriamanitra zegny amin'ny tenin'Andriamanitra zegny tamin'ny androny jiosy raha vao misy zavatra raiky ampodindroa zay mahatonga Jesosy rehefa miteny fogna hoe ambarako anareo lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay hoe zegny ampodindroa fogna le raha volagna dikany tsy maintsy ho tanteraka tsy maintsy hiboaka tsy maintsy hitranga zay koa zegny le dikany nofy eto hoe tsy maintsy tanteraka zegny dikany nofy aby de hidirantsika amin'izay zegny ino amin'izay zay le dikan'le nofy